Nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany ny mpikambana ao anatin'ny AMCT na ancien membre du congrès de la transition. Nandritra izany indrindra no namohan'ireo mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity fanambarana iraisana nanehoan'izy ireo ny fomba fijery momba ny raharaham-pirenena ankehitriny. Manoloana ny fisian'ny trabona maro sy ny fahasahiranana menjady mimponina amin'izao fotoana izao, miantso ny fikambanana iraisam-pirenena, ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary ny nama Madagasikara mba hifanometanana ny AMCT. Makasitraka ny ezaka efa nentin'ny fitondram-panjakana manoloana amin'ny fahasahiranana ny AMCT ary miantso manokana amin'ny filoham-pirenena mba hijery akaiky ny raharaham-pirenena mba hialana amin'ny mety hisian'ny krizy vaovao. Miantso fikambanana iraisam-pirenena indrindra ny tahirim-bola iraisam-pirenena mba hijery akaiky ny vahoaka malagasy amin'izao fahoriana manjady izao. Manasa ihany koa ireo fikambanana any Adilambato namana vahoaka malagasy amidy Madagasikara ifanometanana. Eto ampamaranana izahay mpikambana amin'ny AMCT dia miantso ny pirenena malagasy tsy hankanavaka amin'ny famerenana amin'ny laon'ny fihavanana malagasy. Fototsy ny fiarahamonina mampiavaka antsika malagasy ary hany demokrasia malagasy fanotsy ny fampandrosoana. Noho izany manasa ny filoham-pirenena hijery akaiky sy aradrariny ny fampandehanana raharaham-pirenena mba tsy hisian'ny krizy vaovao indray. Milaza ihany koa fa manohana amin'ny fanohizana ny ezaka ho an'ny fampihavanam-pirenena ny AMCT ary manamafy ny fanambarana nataony tamin'ny alarobia 20 febroary 2024 ny AMCT izay milaza fa tsy ekena amin'ny fitondrana ny anarana AMCT amin'ny fanoherana botolo tsy fampiandaniana sy tsy mitera-boka-tsoa amin'ny firenena.